andrano tapahana misy mikasa hanotitra tsy manaiky ny mponina sy ny mpanjony. Fifidianana 3 tokony hajaina ny mahatany tandalana ny Madagasikara. Faritra Bonglava, faritra mena amin'ny tsy fandriampahalemana. Misaotra anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao takariva izao. Sabotsy fa 7 ny volana febroary ny taona 2024 manolotra ny araba tomboky lasy sy tomboky vavy. Tsy manaiky ny anotofana ny farina andrano tapahana ny mponina sy ny mpanjondo ary ny mpandrika eny amin'ny komina Talata Maty. Nisy nietsika fanairana nataon'izy ireo any Androany niaraka tamin'ny lehibe ny fokotany teny an-toerana. Nzava-ndre Mahefa sy Andra Rakotomalala. Raikitra ny filanjana sorabavety sy ny orakoraka teny amin'ny fariana andrano-tapahana Androany. Misy mikasa anotra mantsy ity fari ity ary rehefa tonga teny an-toerana ireo olona anao izany no malalaka misy. Kagazy talanjona nefa ireto mponina sy ny fikambanana ny mpanjono eto amin'ity toerana ity fa tsy nisy fifampiresahana sy fifampiarana tamin'izy ireo akory fa avy dia efa nitofana no atao. Ny etsika ataonay izao dia mangataka izay ny anatsarana tsisy atakandro ty fanotorana ny fariza ivelomanay indrindra ihany konkoa mea mahazo vahana be zany manoloana ny farieto andrano-tapahana ny fanotorana satria ny sarin'ny rano andrano-tapahana tamin'ny fotoan'andro nazahoana fahazahon-dalana dia 8 hektara. Ankehitriny nefa tombatombanana izay mivelona ao anatin'ny rano zao fa eo amin'ny 7 hektara na mahery kely sisa. Izany fanotorana zany dia tsy mahazo teny entana fampiarahana aminay fikambanana na dia kely varavety izy fa dia ataon'ny olona izay manao didi-jadona na konkoa hoe manjakazaka eo anivon'le fitondrana. Hatramin'izao aloha zany dia tsy mbola nisy ny eny fa na dia anankiray izy ka nilaza na konkoa hoe nampiseho teo anatrehanay ny taratasy ilazana faradalana ny ataony. Ka amin'ity indray mitoraka farany ity zany zay dia tena mitaky ary manontany hoe iza marina ny ao ambadika izao fanotorana tsy misy fiafarany zao satria manao izay tiana atao avy. Makasika an'ilay trano izay mipetraka eto ampovoan'ny rano andrano-tapahana koa mba tsy tiana itsondriana manoloana izao fahatongavana maro be amin'ny vahoaka eto izao dia intelo na inefatra nangataka ny taratasy fahazahoan-dalana izay nametrahana an'io tompoko izay dia mbola tsy nahazo valina satria izay association dia mijoro ara-dalàna nefa ny zareo tompona andraikitra amin'ny trano io izay valy teny mendry zareo hoe malagasy no misoratra amin'izy io nefa ny olona mampiasa an'ilay toerana dia sinoa. Fianakavinan-jato ny mono mivelona amin'ny jony sy ny fampiasana ity fari ity efa ntaonany maro izay tanytindoda tanteraka ankehitriny. Antso araka izany no ataon'izy ireo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana satria ahin'izy ireo tototra tanteraka ity fari ity izay miantoka tanteraka ny fiveloman'izy ireo. Za aloha mipetraka eto amoron-drano eto dia ny andro alarobia maraina nisy rangasy maro lavalava mitondra fiara Hyundai saika hoe ametraka entana ao aminay. Le ametraka le panneau travaux reny dia ny tao aminay zany teny aloha fa erana aloha dia ny antsony présidente fokotany zany teonio ihany hoe au courant anio ve nareo dia tsy au courant ny andro alarobia io dia ny andro alakamisy zany zao no nanotitra zareo nanomboka tamin'ny roa sasany teo. Tsy nisy taratasy tsy nisy ninina fa niteny fotsiny hoe allo apetraka eo aminareo ny entana le panneau attention travaux. Tsisy fandraisany aminay satria le vazaha ao aminay zany no tenen'ny olona hoe izahay no manototra an'le tany nefa ny izahay ary no manadio ary mantoana manoloana an'ity rano ity. Nampiansanareo eto hoe mba hijery fotony zany le mahazo ny lakina andrano-tapahana satria ty rano ity zany raha voatototra ohatran'izao dia lasa tondra-drano ny varin'ny olona eto aminay dia tsy manako hoanina. Tamin'ny cyclone nanary dia efa tsisy vary tsony eo ambony eo fa tototry ny rano daholo to. Dia izay zany mahatonga anay hoe tsy manaiky ny anototofana ty laky ity zany izay eto e. Raha betsabetsaka izao ny orana dia na ty lalana iray ny 4 ty dipoky ny rano dia mbola ampiana amin'ny fanotofana nyty dia hitoka-monina eto izahay. Milaza ny tsy anaikitra amin'ny fara moa ireto fikambanana ny mpanjono sy ny mponina eto andrano-tapahana ireto ary takin'izy ireo ny tena marina hoe iza no tena ambadika izao fanotofana tsy manaraka ny rariny izao.
tsy nanadindo ny malagasy traboina vokatry ny orany kija teto amintsika ny malagasy monina ny velany sady mpikambanao anaty ny vimva na ny vondrona iraisana miaro ny vagoka natolotra ny traboina tesy amin'ny FCKM manontany mena andrefa nandroanty ny fanampiny izay nalefan'izy ireo ary ny karakara sy nandrindra izany ny fikambanany arena malagasy any miaratina Andrakot Malala. Miray fo tanteraka ary naneo ny firaisan-kina ny malona ny lozana teraky ny rotsankorana sy ny rivodoza teto amintsika izay nitondra takaitra sy naravana fananana maro ireo malagasy mpila ravinahitra any ivelany sady mpikambana ao anatin'ny vimva na ny vondrona iraisana miaro ny vagoka. Ireo mpino tetsy amin'ny FDKM manontany mena andrefana noho ny sitraka fanampina avy amin'izy ireo androany toy ny vary, menaka, savony, labozia ary siramamy. Fitiavana ny praimonina ny malagasy rehetrarehetra satria misy ao anatin'ny fasairanana amin'ny resaka hoe traboina sy ny anona dia natao le ezaka fanomezana an'le izy zay ny zava-dehibe zay. Tamin'le izy olona 10 zany no nantsona miarahana amin'ny fiangonana nanaovana an'le izy satria ny antony alao zavatra mba mahafonja azony olona 10 toy zay zavatra kely sanatria zany tsy hoe kapisily na madiko sy ny rehetrarehetra mialatsiny amin'le fitenenana fa mba zavatra mba mavesabesatra mba ho fantatry le olona hoe tena mafonja ho azy. Ny karakara sy nandrindra izany fizarana fanampina avy amin'ny vimva izany ny teo anivy ny fikambanana arena malagasy nisy kosa ny afatra ny amin'ny tan'izy ireo ho an'ny mpitondra fanjakana manoloana izao fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao. Dia izay ny zavatra tianay atsidika hoe jereo ireo vahoaka ireo fa sahiran'ireo maro zavatra be dehibe tsy hitanisa zavatra maro fa be dehibe ny zavatra manahirana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia tokony ho jerevany fanjakana manokana ny momba an'izay fa sanatrian'izany tsy ny resaka hoe teleferika ny mahamaika ny colisée ny mahamaika sy ny rehetra reny manko ny antony natonga ny antom-pisian'ny le vimva zay anakanana ny resaka colisée io dia zay miaro ny vakoka dia tafiditra ao anatin'izay ka tokony jerevana ny zavatra mahamaika voalohany hoe inona ny zavatra tena mafonja tokony hoentin'ny fanjakana anampinan'le vahoaka malagasy fa sahirantsika. Nisy moa ny teny firarintsoa sy firaisampo ny malagasy rehetra nataony fikambanana vimva noho ny fahatratrarana ny taona vaovao 2024 fa indrindra nitondra ny anjara biriky ny amin'ny fankahirezana ireo malagasy traboina. Tsaroana manokana eto tokoa ireo traboina noho izao safodrano mahazo ny firenena izao. Mitodika manokana amin'izy ireo izahay ka maneho ny alahelo sy ny firaisan-kinanay manoloana izao vono izao ary maniry ny hatrika ny adidy noho izany mba iombonana. Koa indro mivimbona ny anjara biriky kelinay izahay ho fiaraha-mientana sy ho fanehoana ny firaisan-kina amin'izao toe-javatra misy izao. Sanatria nefa tsy hanao halasafay fa toy ny tsintsina mitondra volombero ihany izahay ka ny eran'ny vava tompoko ny zaka ka aza ny akelo ny jerena fa ny fonay feno fitiavana tompoko. Ny tenanay no lavitra anareo fa ny fonay sy ny sainay kosa le momba anareo mandrakarivo. Que cette nouvelle année vous apporte à toutes et à tous le bonheur, la prospérité, ainsi et surtout la santé à vous et à chacun de vos proches. À la lueur d'une solution contre la Covid, de guerre lasse, le pays est à nouveau bouleversé par une catastrophe naturelle. Nous tenons à témoigner notre soutien aux sinistrés des inondations à travers une modeste contribution, malgré la distance qui nous sépare. Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour ces temps difficiles et nous vous assurons notre constante mobilisation pour la protection du patrimoine malagasy. Tsy nijana tamin'ny fizarana fanampina ihany moa ny hetsika nataony fikambanana androany fa nisy ny fampianarana momba ny fahaiza-miaina izay ny fampizarana tamin'ireo mponina. Eo amin'izay lafim-baovao izay antrany dia miantehatra amin'ny fanampina omena fikambanana sisa ny ankamaroan'ireo sahirana voailiky ny fokotany izay tsy nahazo ny fanampina avy amin'ny fanjakana. Mihamaro anefa ny sahirana eto amintsika isan'andro. Ravirazafy mahenina, Tahiriny Aina.
Sahirana ny voaka malagasy betsaka ny zara rahomana indrindra ireo nazy-takaitra vokatry ny covid-19 sy ny rivotoza farany teo nisy mony veriasa ny fanampiana avy amin'ny fanjakana nefa tsy azo antenaina dia manjato isa notolorana vary savony siramamy androany teto Andavamamba anaty azy faharoa fahitana ny fidanganany vidim-piainana eto amintsika no nanomeza ny Humanity First avy ao Maurice izay tsy rambony tanany. Misy ny OMG Humanity First izay miara-miasa amin'ny fikambanana na Association Musulmane Ahmadiyya izay nanome fanampiana ho an'ireo mpiarabelona na ireo mpikambana aty Madagasikara atao amin'ny fikambanana Musulmane Ahmadiyya. Izy ireo dia manana izany fahazarana manampy ireo havana sahirana manera zao tontolo zao. Tsy misy ny rano, mamatsy rano izy ireo. Tsy misy ny sakafo, manome sakafo amin'ireo toerana zay tsy misy sakafo, amin'ireo toerana zay nona. Teo lasa teo zao zahay dia nanome sakafo anireo fianakaviana any Androy, any Fianaratsoa, any Toliara. Ka androany dia ho any eto Antananarivo amin'ireo ralahy, ranabavy ireo fianakaviana zay sahirana. Ao anatin'izany ireo zay tratsiny ireny loza, ireny cyclone ireny dia anisany mahazo ireo fanampiana. Eo amin'ny vaovao tapatapany dia olona 13 nikasa ivoaka an-tsokosoko ho an'ny Komoro no tratiaka tao Ambato-Beka amin'ny ambanivohitra Maromandi distrikana Analalava. Olona avy any Ambanja, Antsiranana, Analalava, Mahajanga ary Nosy-Bemo ireto tratra saika iondrana an-tsokosoko ireto. Lakana kely no fitaovam-pitaterana saika ampiasain'ireto olona ireto andehanana ny Komoro izay vehivavy no maro anisa tamin'izy ireo. Raha tsy ahivina, vao tsy ela kory izay no nampody malagasy mpifindramona an-tsokosoko ny fanjakana komorianina dia izao efa misy mikasa andeha izao sahady. Efa mandeha mony famitorana ireto olona 13 tratra ireto ka tolotra ny fitsarana izy ireo aorin'izay. Eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena, olona 7 hatreto no fantatra fa namony ainy vokatry ny fandalovan'ilay rivodoza mahery vaika Eunice tany amin'ny kontinanta Europeanina. Maro ireo ravatrano sy simba fananana any Europa vokatry ny fandalovan'ity rivodoza mahery ity. Onjalalaina Ranaivo Manana, Manorandre Malala. Sidina, fitaterana an-dalamby sy an-dranomasina anjatony no nofanana nanerana amin'ny faritra avaratra andrefana Europa no ny rivodoza mahery vaika Eunice nandalo tany an-toerana nanomboka ho Malzima. Mahatratra 100 ka hatramin'ny 500 kilometatra isan'ora ny tafiotra entin'ity rivodoza ity. Vao ny alarobia teo anefa no nisian'ilay rivodoza Dudelet izay nahafatesana olona 5 farafahakeliny tany Europa. Ho an'ny Pays-Bas manokana dia olona 5 no fantatra fa namony ainy tany an-toerana raha ny tatitra navoaka ny mpamonjy vona. Saika ny anjeran'ny azo avokoa moa no nahafaty ireo olona 5 ireo. Raha ny vaovao navoaka ny mpanao gazety any Pays-Bas dia anisan'ny nahita pasim-bana ihany koa ny kianja filalaovana baolina kitra VOG. Sidina mahery ny 200 avy amin'ny serana mpiara-manidina any Amsterdam no nofoana ny kompania mpitaterana KLM vokatry izay fandalovan'ny rivodoza izay. Tany Irlande indray dia lehilahy iray 80 taona no fantatra fa namony ainy ny anjerany azo ihany koa. Tany Londres dia vehivavy iray 30 taona teo eo no maty vokatry ny fianjerany azo tamin'ny fiaran'entiny. Sidina mahery nefa 100 ihany koa moa no nofoanana tany an-toerana. Mahatratra 7 metatra ny ahavon'ny onja tany Frantsa vokatry ny fandalovan'ny Eunice izay narahana tafiotra 70 kilometatra isan'ora. Niteraka fikorontanana teo amin'ny fitaterana an-dalamby tany Frantsa moa ny fandalovan'ity rivodoza ity. Ny fanaovana ny refonte ny lisam-pifidianana ny tokony imasona ho ny solombavambahoaka voafidy tamin'ny anarany Antokotiko Madagasikara tao amin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano. Io irery ihany no afaka isoroana ny krizy politika misy eto amin'ny firenena. Avitra Solondraibe, Tahiriny Aina. Maro tamin'ireo olom-pirenena no tsy nahatratra ny lisam-pifidianana teny anivon'ny fokontany intsony tamin'ireo toerana maro misy eto amin'ny nosy. Antony nahatonga izany ny tsy fanajana ny fehim-potoana voatondro na fandretra nanamarina ny anarany fa namerina meloa teny anivon'ny seny ny lisam-pifidianana. Teo ihany koa ny fokontany izay tsy nahazo mihitsy ny lisam-pifidianana akory. Nisy ny fanomboana ny ralina na ny hoe révision annuelle ny liste électorale teto amintsika. Saingy mariako etona fa ahitana tsy fahatombanana be dia be zany rehefa nitety ireo fokontany samihafa zahay satria maro tamin'ireo fenotona zany na ihany koa ireo efa zokiolona ohatra tonga teny anivon'ny fokontany anamarina an'izay anaran'izay dia ny zava-misy dia zao hoe misy ny fokontany tsy ahatongavan'ilay liste électorale akory any aminy. Misy ihany koa ireo fokontany izay
efa tafiakatra ny anivony CNI melohan'ny fotoana raha voafaritra ny lalàna fa ny 15 ny volana febroary no fijerena an'io lisy électoral io farany ny anivon'ny fokotany tsirairay dia efa misy lasa lohan'izay zany hoe nisy efa herinandro melohan'ny daty voatondro ny lalàna dia efa tsy ny ampelantanany ireo lehibe pokotany intsony izany lista électoral izany. Tsy izay ihany tsy fahatomombanana tamin'ity lisy mpifidianana ity ka nampia ihany be sy ny maro fa teo ihany koa ny tsy fanavaozana tanteraka ny refonty izay vahaolana tokana isy ny fifidianana mangarahara sy eken'ny maro ary araky ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny fanatanterantsika ny refonty na ny hoe fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana no any vahaolana tokana ilaminantsika amin'ny sehatry ny fifidianana eto Madagasikara. Zany hoe tokony isy ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ny fanokanana teti-bola amin'ny fanatanterahana n'izay refonty izay ary amin'izay ihany koa dia tokony aseho antsika ny hoe tantalany Madagasikara ary manaja n'izay lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny tompona ndraiky mpanjakana isatsokaziny mba ialana amin'ireo olana ara-politika mifanesy eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy tokony ho sakana ny resabola amin'ny fanatanterahana ny refonty lisy mpifidianana. Andraikitry ny fanjakana foibe no mitady ireo mpamatsy vola ahafahana miroso amin'ny fanaovana izany. Tsy azo ekena intsony ny fanaovana tandrametaka ny lisy mpifidianana ialana amin'ny ahihany rehetra amin'ny tsy fangararan'ity fifidianana ho avy ity. Na ny heviny mikasika ny firafitry ny CNI sy ny HCC amin'izao ihany koa ny tanora mandrafitra ny atokotiko Madagasikara avy any amin'ny faritra Itasy ho any Androany. Tsy azo antoka ny fifidianana ho avy eo raha mbola ireo olona fitondrany ireo no kirakira izany. Onjalalaina Ranaivo Manana, Manora Andrimalala. Any amin'ny fototra mihitsy no tsy mety amin'izao fitondran'izao ka tsy magaga raha korontana sy ady hatrany no hita eo amin'ny sampanaradian'ny filoham-pirenena. Na ny fifidianana alan'ny filoham-pirenena aza tsy mangarahara fa tamin'ny alalan'ny doublon na alany azy. Izao indray dia olony avokoa no apetraka eo anivon'ny CNI sy ny ACC izay rafitra mikirakira ny fifidianana. Efa mamofopofona alabato sady ny paikady apetraky ny mpitondra amin'ny fametrahana ireny olony ireny. Ny fanaovana refonty lisy mpifidianana ihany no anisany antoka mety ampangarahara ny fifidianana izay atao amin'ny taona 2024. Ny fanaovana refonty isaky ny 10 taona izay efa voafaritra ao anatin'ny lalam-pandrenana ka ilaina ny firosoana amin'ny fanaovana izany mialohan'ny fifidianana ho avy. Efa ny raha mahita hoe nisy ireny tsy fahatomombanana miresaka voka-pifidianana ireny ary anisany mitarika sahady zao hoe mihibatra any amin'ny latsaky ny moins 7% le niaraka rehefa be amin'izao. Ny tiana tongavana dia zao rehefa tany ambolohany nefa ratsy fototra le fitondrana donc zany tsisy fandrosoana hovanina mihitsy eto. Dia le fitaovana izay nampiasana tamin'izany rehetrarehetra zany lisy mpifidianana ny rehetrarehetra somany tokony fohanana tsy misy aloha. Fa lao mihitsy miverina iza daholo ny sehatra misahana mendraikitra anio fanatanterahana fifidianana io dia averina mihitsy foany ihany daholo reo. Aminay zany raha fomba fijerena tanora zay hoe ho avin'ny firenena zao ara ny firenena latsaka anaty lavaka ka tsara zany mba hoe aleo miveriny aleo fampidiniana hajanony ihany ny lisy mpifidianana tsy manjary iny tsy mahasoa ny malagasy iny mba tsy sinny hoe korotana indray hoe mety hitranga rehefa avy eo. Tsy ho azo antoka ny fangararan'ny fifidianana raha ireo olona mandrafitra ny CNI sy ny ACC amin'izao ireo no jerena. Efa maro loatra ny fanitsakitsana ny lalam-pandrenana nataon'ity fitondrana Andry Rajoelina ity nandritra izay fotoana ny hitondrany any Madagasikara izay. Aminay aloha tena tsy azo antoka fangararan'ny fifidianana ho avy eo satria sanatria ny vavana diny lela araka ilay teneniko hoe miteny zao gouverneur ery non tsy an'izany ana lalam-pandrenantsika zavatra ohatr'izany zany dia efa hatrany amboalohany ho ahy ny anahy zany zay foana hoe le rafitra lalam-pandrenana aloha ajany iny fianianana ajany iny manaraka amin'izay atsangana le gouvernement mangataka izay tanora mba jerena akaiky ny fifidianana ho avy eo mba tena ho mangarahara tokoa. Tsy mbola tara raha amin'izao fotoan'izao no miverina mandrafitra indray ny HCC sy ny CNI ny mpitondra. Efa maro manko ireo olom-pirenena sy mpanao politika na ny heviny mahakasika ireo olon'ny fitondrana ao anatin'ireo rafitra misahana ny fifidianana ireo.
Ny tombo tatoato ireo olona voatondro-molotra na koa malazy vokatry ny fiparitahana sary na vaovao mahakasika azy ireo eny anivon'ny tambazotra tserasera eny. Azo ianterana ve anefa ireo vaovao ireo? Azo ampiasaina tsara ihany koa ve anefa ny tambazotra tserasera? Mamaly ireo fanontaniana ireo ato anatin'ity fanadihadiana ity, Iravirazafy Mahenina sy Tahiriny Aina. Andranana volamena tsokosoko izay navoasarinitra olona ambony, resaka kolikoly, sary miparitaka ankoatra ny vava samihafa, samy hita ao anaty tambazotra tserasera avokoa ireny, misy ireo olona fitondrana no voatondro-molotra anatin'izany ary nandraisana fepetra mihitsy azy. Manao Facebook afaka manao Facebook foana zay tianao Facebook, afaka milaza ny heviny espace démocratique ary tsara foana mihaino ny hevitry ny olona, fa rehefa maka fanapahan-kevitra tsy miankina amin'ny Facebook mihitsy ny fanangalana fanapahan-kevitra, fa miankina amin'ny hoe inona ny tanjona eritreretiko. Tsy ny rehetra nefa no mety voasazy ny fampiasana artista voatra ny tambazotra tserasera, ao ireo manao hevitra tsotra no miditra amponja, ao anefa ireo manaratsy olona ary miditra hatrany anaty fiainana tokantrano azy no tsy misy akony akory. Samy ambany lalàna nefa ny rehetra, fa tsy hoe ao ambadiky ny mpitondra na miaro ny mpitondra amin'ny alalan'ny Facebook dia tsy voahentsika. Bikerlaza nandraisana décision tao anaty Facebook, dia ohatra koa zany zao hoe nahitantsika nisy olona nikadraina tamin'ny Facebook, misy olona tsy migatra. Zany eny mbola point d'interrogation fa naninona zany rehefa ianona no ny teny dia nampidirina ponja, ary Rapanuel zao nampidirina ponja tamin'ny resaka Facebook. I Christelle zay fantatsika nampidirina ponja, Mahelanto Manandafy tsy miditra ponja. Dia zany zavatra zany mbola vao mahay mahatonga an'ilay resaka hoe iza ny jerena satria eloka Facebook daholo reo. Ohatry hoe misy zanak'Kalahy hafa Madagasikara dia zay le teneniko foana miditra amin'ny sotoavina malagasika amin'le fihavanana. Fanjakana tsy manana paikady matotra hita an-tanana ny firenena no misy amin'izao fotoana izao, ka anaovan'ny mpanao politika iray antsoavo ny amin'ny tokony ilazana amin'ny olom-pirenena ny marina ao ambadiky ny fanaovana sary mesika etsero. Avitra Solondraibe, Mathieu Princy. Misaviritaka tanteraka ny fomba fitantanana ny firenena, indrindra fa ny eo amin'ny lafin'ny fitantanana ny loza sy ny aretina. Efa hita proof zany tamin'ny resaka famerenam-bola momba ny fitantanana ny Covid-19. Izao indray ny eo amin'ny fitantanana ny loza voajanahary. Tsy misy fiomanana ny fanjakana, ka lasa misaviritaka ny saim-bahoaka manaraka izay tena zava-misy marina ankehitriny. Tozary efa voadona foana, vao mikoropaka mandray andraikitra manoloana ny zava-misy. Tsy resaka fotsiny tsika fa tia le resaka batsiray milohan'ny cyclone dia tokony misy ny fiomanana, fa tsy ao anaty cyclone ianao vao mikoropatropaka ianona ny rano rimotry ny ohatran'izao, tsia milohan'izay anao dia efa miprévoir ao anatin'le fotoana n'le ona indrindra le BNGRC. Tsy ranan'ireo, tsisy reo ny tokony hanomana an'izany rehetrarehetra zany. Dia misy indray natao hoe poste cyclonique. Après ny cyclone ianao vao mijery hoe tena izy amina mpahamarinana ny injera, fa dia faly fotsiny koa le ampanjaka mamela. Tany aminay 720 ny maty, tsy misy mampalahelo be inge zany. 720 no eo anaty ny any BNGRC milaza 30 sa 420 tsy fantatra. Inona marina fa pitifitra inge zany zareo. Tsy azo ekena hoy ity lehibe ny vahoaka amin'ny ray ity, ny fiheverana ny vahoaka ho tsy malala izay mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena. Fanovaovanan'ny ministra na ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta dia tsy hitondra fiovana amin'ny fampandrosoana ny firenena velively raha tsy ny prime ministre mihitsy no soloina. Zao le izy aza lalovina ny olona ary sy verina ho vendrana daholo reto olona rehetrarehetra ka tsy malala mipaipaikady. Taondro zala na anova ministra zato inarivo ary izy tsy iova mihitsy reo fa reo ihany ny eo, satria le prime ministre eo foana. Prime ministre nge tompony rehetrarehetra, prime ministre nge mafaka mamebaika hoe ianao misy zay ny asan'ny prime ministre mandrindra miasa ataony tsirairay. Iza tamin'ireo moa tsy natikambo zany raha joel zany nge ka natikambo fa tsy andray vola mihitsy akory, tsy andray karama. Vao hiditra président dia tsy andray karama zany asa voatana zay ny vahoaka mba hanaovana ny asa ratsy rehetra. Teny ianao fa asa ratsy nge nataon'ireo. Asa ratsy ireo manomboka hatrany filoham-pirenena hatrary amin'ny farany ery. Hevitra nahatsaromana ny fomba maloto ataon'ny mpitondra ny ady misy eo amin'ny fitondrana amin'izao, ohatra ny ity mpanao politika ity. Entina rebirebena ny saim-bahoaka mba tsy hahafantatra ny marina ny fihetsiketsehana ataon'ny fitondram-panjakana misy. Mila mahafantatra ny tena zava-misy marina ny olom-pirenena tsirairay, manoloana ny fanodikodinina maro sy ny fanondranana misesisesy mampisaringitra olom-panjakana maro eto amin'ny firenena, ohatra ny ity lehibe any vamy ity.
tsy misy izany fahaleovantena izany eto Madagasikara hatramin'izao hiatrany lehibe ny vahoaka amiray raha mbola misy hatrany groupement des gendarmerie ireo ihany no sisa afaka mitazona izao fitondrana izao satria isika dia mbola anaty fifehezan'ny frantsay tokoa raha nitranga amin'izao nojerena fanampanazavana tant que mbola manana an'ilay atao hoe groupement de gendarmerie itsika dia aza manantena no tafarin'izany mihitsy akory satria izany groupement de gendarmerie zany dia armée coloniale fantatry le izy ty le ampanjaka tsara zany izy ty mpanjaka kongo sa manino tsy fantatry tsy eko fantany tsara zany inondreo olonreo ko maninondreo olonreo tsy atsikafony tena miteny anao fa fahefana io raha vo elan'ny gendarme io vita tsisy reo inge mitana azy io hoe gendarme resika hoay voakolokolo tsara mihitsy ny antony zany satria vazano ambadika le izy misy frantsay ary tyreo tsara ny eo amin'ny inona tobra tsy mandrafa fasy feno vasangy eo hoe feno vasangy eo hoe fa tsy reny izy mitondra izy misinanina tsara koa ny anao raha général angamba mety manao salut colonel général mety manao salut barety ray ary tsika tant que mbola misy an'ireo eto sa manantena fahaleovatena zany hoe tsika Madagasikara langa aza presana le malagasy Madagasikara mbola tsy mahaleo tena zany tsy mahaleo tena zany Madagasikara ho any amin'ny faritra kosa isika atao anatin'ny toy ny vaovao manaraka dia faritra anisan'ny tena mbola anjaka ny ala trompo ny any Bongolava ka anaovan'ny mpiompy sy ny mpandrara antsoavo amin'ny fanjakana ny tokony ijerena vahaolana maritra hiadina amin'izany voatery manakarama miaramila hiaro azy ireo ihany koa ny tompon'omby any amin'ny faritra iny onjalalaina ranaivo manana Manorandre Malala faritra anisan'ny Voskajo faritra mena amin'ny tsy fandriampahalemana ny faritra Bongolava tsy ny ala tromby ihany no manjakany amin'ny faritra iny fa na ny alabotry sy ny vakitrano ihany koa azy dia mirongatra tatoato tsy ampy ny tosika avy amin'ny fanjakana foibe afana miady amin'izay tsy fandriampahalemana izay any an-toerana tsy mipaka loatra any amin'ny faritra iny ny fampandrosoana izay dradradradrainy ny mpitondra amin'izao fotoan'izao Bongolava zona rozatra amin'izay tsy angamba miara mahita nanareo ty Antananarivo ary mamisy ny vaovao hoe ahoana fandriampahalemana mivadika zona iny ny Bongolava amin'izao fa tena mena ary tena faritra mena ary mampatahotra tsy haiko na ao misy mpanaramaso mpanantanteraka misy député rony eny aminay fa tsy haiko na miasa reo na tsy miasa na manaramaso mpanantanteraka ny gouverneur moa tsy haiko gouverneur chef de région gouverneur zany aminay ohatra tsy tao anaty lalana eto Madagasikara ohatra ny chef de région ny filazana azy fa tsy haiko fa zay tany hoe zay mety andrelana ataony fa aminay aloha mbola tsy mipakatsarana amin'ny tontolo ana faritra tsoro mandidy zany fampandrosoana zany na itsy ihany koa ty mpandrarava any amin'ny faritra Bongolava ity raha nilaza fa tsy maintsy manakarama miaramila ny tompon'omby any an-toerana hiaro azy ireo sy ny fananany manoloana ny firongatra ny tsy fandriampahalemana any an-toerana ekeko fa be miaramila na tsoro mandidy fa miaramilana aminay gaga aloha mialatsina anao andra mato ministre ny fiarovam-pirenena fa mipakana aminao ianao nisy fotoana ny teny an'izay hoe tsy mandoana na solon-tsakafona miaramila ary fa mandiany ianao midescente mijerevana fotony ihany fa miaramila any tompo dia karamaina mando vary isaky ny daba sisany kilao ny tompon'omby ana faritra mana Bongolava mandenda anao any ary alay makanesa ty amina aokadinono sakay makanesa ty amina raha ohatra hoe tsy laingy zany manana porofo an'izany avy eo nefa ndreo miaramila ireo rehefa migafy ny ataony dia mijaly ny vahoaka malagasy indraindray aza nefa ireo miaramila izay natao tandroka ary mivozona indray no manakirotana eny anivon'ny fiarahamonina ka tokony hojeren'ny fanjakana akaiky izany ary omena sahasahaza azy ireo izay tratra mandika lalàna diso mitsabaka loatra amin'ny asany tompona ndraiky mpanjakana eny fotony filohampirenena any ka ireo asa tokony ho vitan'izy ireny lasa salvanina avokoa mila mandray lesona tamin'ny nataon'ny filomarika Ravalomanana ny filohampirenena amin'izao amin'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy izay antoka mampandroso ny firenena onjalalaina Ranaivo Manana sy Manorandre Malaladrany ny tsy fisian'ny fitsinjaram-pahefana amin'izao fitondran'izao no anisany mampiempotra trany any Madagasikara nandritra izay nitondrany filoham-pirenena Andry Rajoelina izay mivangongo any amin'ny filoham-pirenena avokoa ny asa rehetra any ka lasa tako na ireo tompona ndraiky mpanjakana aty ambany na ireo asa tokony ho vitany sefokotany na ny ben'ny tanàna azy salvan'ny filoham-pirenena atao avokoa miainga avy amin'ny fijerena eny fotony anefa ny fampandrosoana ny firenena ilaina ny fanohanana ireo sefokotany na amin'ny lafiny ara-pitaovana izany na amin'ny lafiny ara-bola izy ireny tokoa manko ny tena mahita izay marary ny vahoaka eny fotony misy zavatra be dabe ny tokony atao zay manko le décentralisation napetraka ny fitondrana Ravalomanana hafa mihitsy zany zay zavatra raha vao zay zavatra zany tsy mipetraka dia tsisy mety fa mikitaotaona daholo zavatra rehetra io ireo carte mobile ireo président pokotany ireo motivé ireo
carte mobile ohatra andeha hamonjy vona amin'ny andro alina tsisy lapo deposy anazy tsisy vatoratra tsisy pile ny adversaire nefa ndalo mpanafika mitondra basy miaraka amin'ny fitaovana blende zany zavatra any zany mila jery zany hoe mila mijery amin'ny basy mijery fotony mihitsy zany ianao hoe inona ny olana raha reo président pokotany reo meno amin'ny tampokarama normal reo miasa tsara reo tsy tonga ny aminazy le tampokarama de lasa manaonao foana zao ny fividanana président pokotany raha mbola tsy vity de inona moa zany zany vetanana républicaine ve zany fa anisany hita tamin'ity fitondran'ity koa tsy fisian'ny fisarahan'ny fahefana lasa idiran'ny filoham-pirenena avokoa ny asan'ny mpanatanteraka na ny asan'ny mpanao lalàna ary koa ny fahefana mpitsara izay anisany manamarina izany izao firafitry ny senisy ny ACC izao zay mety aminazy ny ataony fa ito dia tianafatra aminareo anatin'ny seni poste politique eo anareo fa raha tena tia tanindrazana sy vomatsapinareo voaka malagasy marina dia tsara tena tsara amin'ny ara-dalàna le izy fa sy tia hita indray afaka fotoana foy dia hoe iteny ny vice-ny seni hoe nisy doublon na ohatroatra zany ka isika eto dia miteny anareo tsara fa ianareo no vavolombelony bainga amin'ny resaka fifidianana io ka aleo mitandrany ataovy tsara amin'ny famarinana le izy fa manjary lasa itsika ny famahalina andehandeha ataontsika hifamono eto amin'ity firenena mamitsika ity tokony omena lanja ireo tompona ndraiki-mpanjakana eny fotony ary avelanao ny asany malalaka izy ireo fa izany no marika mahatany demokratika any Madagasikara mira mandray lesona tamin'ny nataon'ny filoha marika Ravalomanana amin'ny filoham-pirenena amin'izao amin'ny fametrahana amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy izay antoka mampandroso ny firenena iray tahaka ny mahazatra hoarahanao ary ny fandarana Global News ny famerenana fandarana ahoana marina aorin'izay kosa no anarahantsika ny horonan-tsary Wild Mexico ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny herinandro indray tompoko